Ndrebava kosa eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny solombaoaka ny Madagasikara vao fitao tsara tanàna ny marana teo ny mikasika indrindra ny fanafakanan-kerindreo mpiasa atao amin'ny koromano nisongadina tamin'izany fionana tamin'ny mpanao gazety izany. Taorin'ny trangana fakana-keriny niseho tany amin'ny distrika ny tsara tanàna dia mandry tsy lavolony mponina any toerana. Mangataka araka izany ny solombavambahoaka ny tsara tanàna mba hanohizan'ny tompona andraikitra ny fikarohana sy ny fisamborana ireo mpakakeriny sy hijerena akaiky ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra iny. Angatahany ihany koa ny hanohizana ny fanamboaran-dalana mba hampiena ny asa ratsin'ireo dahalo sy hampandroso an'iny faritra iny. Tao anatin'ny 10 taona izay nikatona ny lalana io ireo solombavambahoaka ny fandimby tsy haiko nisy enina na fito dia samy nanao ezaka daholo nangataka an'io araka ny hetaheta amin'ny vahoaka. Ireo solombavambahoaka talohako rehetra fa isorana fitondram-panjakana izay nandray fanapahan-kevitra hoe atao le lalana nakata tamin'ny 10 taona dia izany isan'ny nangataka amin'izany tamin'Andriamatoa filoham-pirenena. Ary izy ihany koa isaka nanao fitsidihana tany Maiva-tanàna dia niteny hoe atao ny lalana tsara tanàna ka dia izy natao io. Fa hatreto zany dia tsy tian'ireo dahalo ireo ny anatanterahana zany lalana izany tsy tian'ireo dahalo sa anamora ny fanenjehana azy zany izay zavatra izay. Raha iverenana dia olona valy no nalain'ireo dahalo ankeriny ka tsy navototrany raha tsy azo ny vola 50 tapitrisa ariary no takin'izy ireo. Taorin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandron'ny filaminana moa dia efa nisy ny olona 7 voasambotra tamin'ireo mpakakeriny ka vehivavy ny 3 tamin'izy ireo. Ary mbola eo andalam-pikarohana ireo namany ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao. Dia tsy any sécurité intsony ny vahoaka any ambanivohitra satria ny mpitandro filaminana tsy possible zany hoe hipetrahan'ny mpitandro filaminana isa-tanàna ny isaka-pokotany raha izay. Faharoa manaraka izay tsy possible ny hoe mpitandro filaminana hiandro olona tsirairay amin'izao fotoana izao zany. Dia izay natsapany hoe moramora kokoa amin'ny dahalo ny mangalatra olona no mangalatra omby satria raha mangalatra omby izy mbola efa ampitadiavana androkan'iny mbola efa ampitadiavana hoe izy nividy an'iny. Fa raha mangalatra olona izy dia tonga dia moramora aminy zany andrizy sandainy vola be izy aveo. Ary ny zavatra ao tsikaritra dia zao na mpitandro filaminana azy no tsy fampiana isa izay misy any dia miaro ny tena sy ny kazerina izay ny tena asa vaintondra rahany. Satria raha misy mpitandro filaminana ray atakeny dahalo 50 ahoana moa ny eritreretantsika hoe aro ny tena izy amin'izay fotoana izay. Raha resaka alatrombo no nalaza tamin'ny faritra iny dia fakanan-keriny olona indray no nahazo vahana tato ato izay tena mampiorohoro ny mponina any toerana.